Epistily ho an'ny Efesianina, toko voalohany. Paoly, apôstôlon'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra, mamanga ny olona masina any Efesosy izay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorina ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika izay nitay antsika tao amin'ny Kristy tamin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Araka ny fidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ariny fa handroena amin'izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny ao anatrehana isika. Rehefa notendreny rahateo amin'ny fitiavana isika, mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, araka izay ankasitrahany fony. Ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Izy no ananantsika fanafotana amin'ny rany, dia ny famelana ny fahatsoantsika araka ny hareny fahasoavany izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena fisainana rehetra. Rehefa nampahafantarina ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasainy tenany, ahatanterahany ny fitondrana atao mandra-pahatapitry ny andro voatendry, anangonany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na any an-danitra na ny etỳ an-tany dia ho ao aminy. Ao aminy koa no nanaovana antsika ho lovany rehefa notendrena rahateo isika araka ny fikasany izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahany fony, mba ho fiderana ny voninahiny izahay izay nanantenany Kristy rahateo. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanafotana ny olona izay na iny ho antenany ho fiderana ny voninahiny. Ary noho izany, izao koa rehefa nandreny finoanareo an'i Jesosy Tompo izay hitan'ny olona masina rehetra, dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahago, mba homen'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompontsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara, ary mba hampahiratina ny mason'ny sainareo, mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay hareny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina. Ary ny fioaran'ny alehiben'ny heriny ho antsika izay mino araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy eo amin'ny tanany ankavanana any an-danitra, ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'io avokoa. Dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho ambanin'ny tongony izy ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana. Izay tenany dia ny fahafenoany izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Epistily ho an'ny Efesianina, toko faharoa. Ary ianareo dia efa novelominy fony mbola maty ny fahatsoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomban'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika ka nanaovantsika ny danin'ny nofo sy ny saina, ary araka ny toentsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo noho ny alehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahatsoana azy isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy. Fahasoavana no namonjenanareo, ary niara-natsangany isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy, mba hasehony amin'ny andro avy ny habeany hareny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao izy rehare. Fa asany isika voafora tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy.
Koa tsaroa fa fahiny ianareo izay jentilisa araky ny nofo ka nolazainy voaforan'ny tanàna teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny, tsaroa fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana ny Kristy ianareo, fa olo koa azy tamin'ny fanjakan'i Israely ary vahiny tamin'ireo fanekeny teny finikasana dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana n'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakekeny rano Kristy, fa izy no fihavana antsika izay na iray antsika roa tonta ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Fa tao amin'ny nofony no nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao ho tandremana mba hanakambanany antsika roa tonta ao amin'ny tenany olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana ary ampihavana antsika roa tonta ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay namonono ny fandrafiana. Ary tonga izy ka nitory teny soa mahafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Fa izy no nanantsika roa tonta fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'iray. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompo-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. Natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Ao aminy no irafetany rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo, ary ao aminy no miaraka ahorina koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Epistily ho an'ny Efesiana toko 3. Ary noho izany, izao Paoly mpifatotra an'i Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilisa, rambarenareo ny fitondrana ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ay ho anareo, fa fanambarana no nampahafantarana ay ny zava-niafina araka ny voasoratra ho tamin'ny teny fohifohy teo. Ary araka izany, raha mamaky ianareo dia ho hainareo fantarina ny fahafantarako ny zava-niafina ny amin'ny Kristy, izay tsy mbola nampahafantarina ny zanak'olona tamin'ny taranaka lasa tahaka ny fanambarany fanahy ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany. Dia ny ahatongavan'ny jentilisa ho mpiray lova sy ho tena iray ary ho mpiombona ny teny fikasana ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara, izay nanovanay ho mpanompo araky ny fanomezan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ay araky ny fiasan'ny heriny. Eny, izao izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena izao fahasoavana izao, dia ny hitory amin'ny jentilisa ny haren'i Kristy tsy hitalany. Ary ny ampahazavan'ny olona rehetra mba ahalalany izany fitondrana ny zava-miafina dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra mba hampahafantarina ireo fanapahana sy fahefanany an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiangonana araky ny fikasana hatr'izay izay nataony tao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika, izay ananantsika fahasahiana sy fanatonana amin'ny fahatokiana noho ny finoana azy. Koa izany no angatahako aminareo, mba tsy ho ketraka amin'ny fahoriako ho anareo fa voninahitrareo izany. Ary noho izany no andohalehako amin'ny iray, izay ahazoany fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana mba homeny anareo araky ny hareny voninahiny ny mba ho atanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo, mba hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy hiorina mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba ahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary ahaviny sy alavany, ary ahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenona anareo ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra, ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Eny, mihoatra lavitra no izay rehetra angatahintsika na iverintsika aza araky ny hery izay miasa atao amintsika, ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Epistily ho an'ny Efesiana toko 4. Ary noho izany izao, mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana
izay niantsona anareo. Amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana. Mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanay amin'ny fehim-pihavanana. Iray ny tena ary iray ny fanay. Dia toy ny antsona anareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsona anareo. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra, sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'i Kristy avy isika rehetra. Koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avy izy dia nitondra olona maro ho babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Ary ny aminy hoe niakatra, inona moa izany? Afa-tsy ny efa nidina ho any ambanin'ny tany koa? Izay nidina dia izy koa no ilay niakatra any ambonin'ny lanitra rehetra, hamenony ny zavatra rehetra. Ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika ka ailangilana sy ampitam-bolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fiendreny ahatanteraka ny hevitry ny famitahana, fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Izy no hitombony tena rehetra izay akambana sy amparahina tsara no ny fifanompoany isan-toniny araka ny fiasany izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy ka hampandrosoany ny tenany amin'ny fitiavana. Koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny tompo ny tsy mandehananareo intsony araka ny fandehan'i jentilisa amin'ny fahafoanan'ny sainy, fa efa tonga maison-tsaina sy olon-ko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny no ny tsy fahalalana ny anatiny, no ny amafin'ny fony, dia olona tsy mahalala henatra intsony ka nanolo-tena ho amin'ny fijejojejoana hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fieremana. Fa ianareo kosa dia tsy matoy izany no ny anaranareo an'i Kristy. Raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarina anareo araka ny fahamarinana izay eo amin'i Jesosy, mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay mihasimba araka ny filany fitaka, fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo, ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Koa esory ny lainga ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isany momba ny tenany namantsika avokoa isika. Tezera fa aza manota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly, aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony, fa aleo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny izay tsy manana. Aoka tsy aloako ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba ahazahoany mihaino fahasoavana. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kasehanareo ho amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana, sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana, sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolo-po rehetra. Ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo, ka ifampiantra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Episily ho an'ny Efesianina toko 5. Koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy ianareo, dia nanolorany ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra hakasitrahana hamonjy antsika. Fa ny fitsangatsangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fieremana dia aza vela ho tononina eo aminareo akory aza, fa tsy mahamendrika ny olona masina izany, na fahavetavetana, na resaka fahadalana, na foso-dratsy,
izay tsy tokony atao fa aleo misaotra. Tsy fantatrareo marimarina fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra, na ny mpitsangajanga rehetra, na ny olombe tafeta, na ny olona mierina, mpanompo sampy izany. Aza mety ho fitahin'olona amin'ny teny foana ianareo, fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Koa aza mety ho mpiombona aminy ianareo, fa maizina ianareo fa iny, fa efa mazava ao amin'ny Tompo kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Mamantatra izay ankasitrahan'ny Tompo, ary aza miray amin'ny asany maizina tsy mahavokatsoa, fa aleo mananatra izany. Fa izay ataony ao amin'ny afina dia mahamenatra na dia ny milaza izany aza. Fa ny zavatra rehetra, raha anarina, dia asehony mazava, fa na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty, dia ampahazavanao Kristy. Koa tandremy tsara izay fandehananareo, mba tsy hitondra anareo tena tahaka ny adala, fa tahaka ny endry. Koa raroty ny andro azo anaova-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo. Ary aza ho mamy divay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaharam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fenona ny fanahy. Ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panay, dia mihira sy mikalo ao am-ponareo ho an'ny Tompo. Misaotra an'Andriamanitra Ray Mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, sady mifanakaiky amin'ny fahatahorana an'i Kristy. Ianareo vehivavy, manekeny vadinareo tahaka ny anekenan'ny Tompo, fa ny lahy no lohan'ny vavy, dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny anekeny fiangonana an'i Kristy, no anekeny vavin'ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy, tiavany vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana, ka nanolorany ny tenany hamonjy azy, mba hamasina azy amin'ny hanadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana, malaza tsy misy pentimpentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy, tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany, izay tiany vadiny dia tiany tenany, fa tsy mba misy olona tsy tiany nofony ka mamelona sy mitaiza azy, dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana, fa momba ny tenany isika. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Zava-miafina lehibe izany, fa milazany amin'ny Kristy sy ny fiangonana ao. Na dia izany aza, samy tiany vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra, ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy. Episily ho an'ny Efesianina, toko 9. Anaka, manekeny iraisin'ny reninareo ao amin'ny Tompo fa marina izany. Manaja ny raisin'ny reninao, fa izany no didy voalohany misy teny fikasana, mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Ary ianareo iray, aza mampatezitra ny zanakareo fa teza ao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny Tompo izy. Ianareo mpanompo, manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny fahatahorana sy ny fangovitana, amin'ny fahatsoran'ny fonareo toy ny fanekenan'i Kristy ihany. Tsy amin'ny fanompona eo imaso tahaka ny mpila sitraka amin'olona, fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo, amin'ny sitrapo manao fanompona toy ny an'ny Tompo fa tsy amin'olona. Satria fantatrareo fa izay soa ataon'ny olona rehetra no raisiny amin'ny Tompo, na andevo na tsy andevo izy. Ary ianareo Tompo, manaova toy izany aminy kosa, ka atsahara ny fandrahonana, satria fantatrareo fa ny Tompony sady Tomponareo koa dia any an-danitra, ary tsy misy fizahan-tavan'olona aminy. Farany, mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazahoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaisinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra.
Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo, miafara ary kakisikino fahamarinana ny valahanareo, ary mitafia ny rariny ho fiarovany tratra, ary kiraroy ny fahavononam-panay avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay ahazoanareo hamono ny zanatsipika mirehitra rehetra izay alefan'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ary ho aikoa mba homena ainy elohabava amin'ny fahasahiana ampahafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara. Iraka migadra noho izany aho, mba hiteny izany amin'ny fahasahiana aho toy izay mety ho teneniko. Fa mba ho fantatrareo koa izay toetro dia Tikiko, rahalahy mahalala sady mpanompo matoky ao amin'ny tompo, no hampahalala anareo ny zavatra rehetra. Izy no nirahiko ilaza izany zavatra izany indrindra aminareo, mba ho fantatrareo ny toetray ary mba hampirisiana ny fonareo. Fiadanana anie ho an'ny rahalahy, ary fitiavana ambany finoana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana anie ho amin'izay rehetra tia an'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen.